Azavarina amintsikerany hafa tonga sindrato anatin'ny fandarany anatin'ny rano faly miarabanao ny tenako an joanarazana koto miaraka aminao azavarina amintsikerany hafa zay no loha hevitra hozaraintsika androany ye ny fitsikeranao dia tsy hampandrosanao mihitsy ny fitsikeranao dia tsy hahatonganao tsara mihoatra lavitra n'ole olona ny fitsikeranao dia tsy hahatonganao anana tombony izy ny ten'Andriamanitra any amin'ny filazantsara Matthieu toko fahatelo toko fahafito andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy izy hoe nahoana ianao no mijery ny sombokazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao nefa ny andro eo amin'ny masonao aza tsy tsaronao akory ozy izy dia avy eo izy midina aty amin'ny andininy fahadimy dia ozy izy hoe ripia tsara velatsia esory aloha ny andro eo amin'ny masonao dia zay ianao vao mba analany zay ianao vao mba analany sombokazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao dikan'izany hoe matetika matoa zany ianao mahita sombokazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao dia misy zany andro eo amin'ny eo alohanao azavarina mijery zay zavatra ataon'olona any zavatra tsy mety ataon'olona any matetika ny tanora dia ohatrany hoe faly itsikera ndrendray tena maka temps personnel mihitsy hoe andao mba hifosa andao mba hanao an'izao andao mba hiresaka momba ny anina tsy tandrive ihany tsy tanao ve le ohatran'izao iny la fotoana be ny anton'izay satria ianao mbola manaiky taomina ihany ozy izy ny ten'Andriamanitra any amin'ny ohabolana toko voalohany andininy fahafolo any hoe anaka raha tao mpanota ianao aza manaiky tandremo matoa ianao mbola manaiky taomina any dia ianao zany mbola manaiky mbola voatarika olona tsy mandroso akoriny mila mahafantatra dia eo ihany koa hoe mety indraindray ianao mbola tsy mandroso tsara zay mihitsy mitoy amin'izay hoe mbola tsy mandroso tsara ianao ozy izy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Galatiana toko fahadimy any hoe famifanohitra ozy izy ny fanason'ny nofo toko fahadimy andininy fahafito amby folo hoe ary ny fanahy manohatra ny nofo ary ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanohatra izy roa dia rehefa midina ao amin'ny andininy faharoa amby roapolo faharaiky amby roapolo faharoa amby roapolo ao izy dia ozy izy hoe fa miariary ozy izy ny asan'ny nofo dia ozy izy hoe ny asan'ny nofo dia fifampiandaniana fiadiana resaka fitsikerana zany dia nidikan'izay mbola misy asan'ny nofo mbola tsy voatohatra ao zany ao mbola tsy le jesosy le niraisinao zany mbola midomine eo aminao dia lasa variana amintsikerany hafa ianao ny fitsikeranao ny hafa efa araka ny lazaiko teny am-boalohany ihany tsy hahatonga anao androso mihitsy raha hitsikera ianao hoe ianona tena maditra mihitsy ianona tena manao an'izao tsy mampatonga anao hoendry kokoa iny raha hiteny ianao hoe ianona tsy mahay an'izao mihitsy ianona ohatrany hoe tsaratsara ianao io izy hoe tokony mba ohatr'izao nefa ianao tsy mbola ohatr'izay akoriny tsy nampatsara anao akoriny izay azonao ve azavarina amintsikerany hafa ianao raha itsikeran'ny hafa ianao indraindray nitsikeranao iny mihitsy vao maika mahatonga ny olona androso ozy izy hoe pharaon toujours afara ozy izy dia ianao eo miaka dia ianao indray zany le pharaon ianao zany le mpanenjika fotsiny nefa ianao resinge zany tsy misy olona mitsikera zany ka hoe mandresy tsy misy olona hoe andeha kritika zany ka hoe mandresy ny olona mitsikera matetika resy foana satria tsy vitany akoriny le zavatra tokony atao dia variana amin'izany izy dia au lieu de androso dia lasa diso azakazaka ozy izy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Korintiana voalohany toko fahasivy andininy fahaefatra amby roapolo any hoe ary ny mpiazakazaka ozy izy dia samy miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahany dia samy manana ny tany fiazakazahany zany io ny tany fiazakazahanao tsy tany fiazakazahako za kosa raha hiazakazaka dia mila mandroso za se focuse amin'le linako iny fa ianao raha ohatra ka hoe hijeryn'ny linako aty dia ianao zany tsy mandroso miembotra ianao zany fa ianao mila raha te handroso ianao dia tsy mila mitsikeran'le ataoko zany ohatrany fa raha ohatra ianao ka hoe variana hitsikerana dia lasa misy mitsongona koa ianao lasa resireraka eo fotsiny ianao zany raha ohatra ka hovariana mitsikera ny tiana ho tenenina dia hoe
azavarina amitsikeran'ny hafa e tsy manana tombony amin'izany ianao tsy manana tombony amin'izany ianao raha fotoana tokony hitsikeranao tokony hatsaranao ve dia lasa lany hitsikeranao ny hafa indray fa ny anao aloha himasona ny anao androsoana ny anao atao tsara e ka sady raha ohatra ka mbola hitsikeraina raha ohatra ka manana zavatra ho tenenina foana ianao dia zavatra tsara indray tenenina e izy izy le misira zay hoe il est temps de se rallier à la cause du berger ozy izy efa fotoana zany zao hoe andeha hifanohana e manina raha tsy tohanana zay zavatra tsy vitako ane mety vitanao e zay zavatra mety tsy vitanao nge mety vitako e zay zavatra mety tsy vitantsika nge misy olona efa nomen'Andriamanitra avitan'izay e satria ozy ny ten'Andriamanitra any Matthieu 5:10-20 hoe ary ny zaraina samihafa ozy izy ny talenta arak'izay fahaizany avy ny anjara voatendrinao ny talenta nomenanao tsy natao zany anambaniana ny hafa tsy natao zany anindrina ny hafa fa natao zany anampiana ny hafa mbola ozy izy koa ny ten'Andriamanitra amintsika hoe manaova sozy izy arak'izay andro azo anaovana azy dia indrindrandrindra ho amin'ireo mpianakavy ny finoana any amin'ny Galatiana 5:10 misy an'izay araroty ny andro azo anaovana soa dia araroty dia apio ny hafa dia mba mifaly amin'ny hafa e azavariana mitsikera zany fa tsy misy tombony anao io fa ny anao himasona dia ny anao androsoana mino fa nisy zavatra nyraisinao androany tena ampitiavana raiso ny afatra tsara dia mandrosoa miazakazà azavariana mitsikera ny hafa dia tahiny Jesosy mazotoa